Filomarika Ravalomanana ampanankarenany malagasy no lahampamehana. Fankalazana ny faharoapolo taona ny TIM itoy any amin'ny faritra ivelana Antananarivo. Mpianatra ompitsabo tsy niasa nanomboka androany iamafy ny hetsika. Alatsinainy 4 Jolay 2022 manatitra ny arapatongo kilasy tongovavy tonga soa indray ato anatin'ny fampahalalam-baovao ny fahitalavitry ny NBS manasana ho ampanajana sy ampitiavana ny tenako anaraka ny antsipirim-baovao hatramin'ny farany. Pejiny politika avetrany niona tamin'ny Filomarika Ravalomanana androany ireo solitena ampitarika ny antoko avy any amin'ny faritra. Afatra napetraky ny Filomarika Ravalomanana ho azy ireo ny firaisankina sy ny fijoroana marina mba hatrarana ny tanjona dia ny anarenana indray ny fiainam-bahoaka. Mitatitra izay vaovao izay Germain Menjanary eo amin'ny sary sy rindran-tsary ny Mano Randriamalala. Tsy nanaiky ireto solitena avy any amin'ny faritra ireto ratsy niona sy nitafa tamin'ny Filomarika Ravalomanana. Nandray azy ireo teny amin'ny trano fonenany ny Filomarika Ravalomanana androany ary nanome avatra manokana ho azy ireo sy ny vahoaka malagasy. Nambarany tao anatin'izany fa mbola afaka anakarana indray ny malagasy. Ny tanjona kendrentsika dia ny maka ny fahefana. Azonao zany. Dia amin'ny olo tsika mibahina daholo satria tsy misy ho tanteraka mihitsy ny asa fampanantenana izay nolazaiko aminareo sy fampandrosoana raha tsy azo aloha fahefana. Mitaky fahasahina nefa zany mitaky tena fijoroana mihitsy mahatimma atsika avy amin'ireo mpitarika sy amin'ireo mpikambana rehetra nareo mambona tsy maintsy mianaka tsika ny sakatsakana sy raha matahola tsy maintsy misy foana tsy maintsy misy foana ny sakatsakana ary tsy maintsy misy foana ny disadisany mainy rehefa mahazo ny fahefansika dia tena atao mihitsy amerenana indray ny fampandrosoana politika fampandrosoana amin'ny lafiny politika ny manao fampandrosoana mihoatra n'ireo tao aloha sy ny fampandrosoana ekonomika tsy maintsy atao daholo ny ampihavanana malagasy rehetra tsy maintsy ataontsika daholo mamoaka an'ireny namantsika migadra ara-politika ireny satria tena tsy rariny loatra mahazo azy ny asy mahaolona ny olona mihitsy ny tena potika tanteraka noho ny resaka politika ary ny araka ekonomika tsy maintsy ataontsika aingana ny ametrahana angana dengana ny rafitra rehetra amin'reto laram-pahamehana ireto famokarana sakafo betsaka ny vahoaka no tena sahirana sady mitady sakafo hohanina ka tsy maintsy atao vaindon-draharaha ao anatin'ny priorité fanaovana sakafo misy paikady eo fa nanako eo efa andohako ato fa mbola tsy lazaiko anareo zao. Faharoa ny fampianarana na tiatsika na tsy tiatsika na tianareo na tsy tianareo na tiako na tsy tiako reo ankizy ireo fa tsy mianatra dia tsy manana ny hoaviny intsony fa ny ankizy mianatra tsy mba very mandeha na vina no vina ny ankizy mianatra tsy very mandeha no zany zany tsy maintsy ataontsika nefa tsy fidy no an'ilay ray aman-dreny no manala azy tsy hianatra ny manala azy tsy hianatra fa noho tsy fisiny tsy maintsy dia davitsika indray zany na miarenana indray ny famezana an'ireny fitaovana entin'ny mianatra ireny 7 isanjato raha misy zato zany ankizy 7 nianatra tamin'izany tondro tamin'izany izay nianatra dia amin'izao fotoana izao tsy zay intsony ny tranga fa eo amin'ny 7 sisa no mianatra raha misy zato dia 7 sisa niala daholo ny 9 mahery zava-toza be ne zany satria lasa ho bato ty firenentsika ty efa io tsy maintsy amboarina ny lalana raha hitanao tsara anatin'le fampisonaria misy rafitra hoe raha ohatra ka nitohy tsara fa zany hoe zao zany fantatr'Andriamanitra maso fanamboarana ny lalana efa vitatsika ny 5 isanjato ny lalana eto Madagasikara fa vita daholo da iny moa zany nitranga fa tsy afaka mifamezivezy ny olona amin'izao fotoana izao tsy maintsy ezaka zany tsika amin'ireo le tanjon'ireo hoe ny famokarana sakafo dia ny fampianarana dia ny fanamboarana ny lalana tsy vita zay fa fandriampahalemana teo zany isy niteny teo tena mikaikaiky mihitsy ny olona abatia mahabo ty avy any akaiky ny morodava iny tsy fandriampahalemana tsy maintsy ataontsika manomboka zao mieritreritra dia nizao nareo any malala ampalala ho aho hoe zao ny zavatra misy any aminay satria fantatra kely olona tsy maintsy tonga an'ilay fandriampahalemana eto amintsika ny toerana mora indrindra mifehy ny fandriampahalemana io satria na hoaiza izy na hoaiza tsy maintsy ho tratra
raha tsy hoe milomano 600 kilometra angara ohatra mandeha makany Sud Afrique makany Mozambique any tratra foana indreo noho izany zany tsy maintsy eo ataontsika hoe ny tsy fandriampahalemana tsy zavatra azotsika atao eto raha tsy misy fandriampahalemana aloha satria lasa tompony mangatakatony fotsiny le olona tompony manana vary izy any an-tsaha ny ambatona zaka dia misy maka le vary manana omby izy any an-tsiro mandidy tonga dia lain'olona le omby manana zay endriketrahany sasany fotsiny izy no zany zany io tsy maintsy atao priorité de priorité mahatonga an'io koa nefany noho le fahantrana dia misy alabotro kely fotsiny alainy voliana alainy na zavatra any dia mahita aloha izy amin'izay dia ny fahasalamana misy priorité maika be mihitsy amin'ny fahasalamana ahoana moa afahantsika mpandroso firenena olona marary daholo agnatiny sanatria tsy maintsy atao angana tsy maintsy atao akaiky hojerena akaiky mihitsy ny fahasalamana satria ny fahasaranan'ny olona mahatonga azy miaritra aniraka ny zanany izy na iantso ny havana izy tsisy afaka manampy le koa sahirana tonga le tsy fahasalamana dia lasa izy manao fitsaboana fotsiny miaritra tena mampalelo mihitsy mahita ny olona miaritra ty resaka jiro soanto ity dia tsy tenitsona fa nareo malala azy ty tena fa mampiteny moana tsisy asa mandeto Madagasikara raha tsisy jiro dia zay nomezako anareo fanantenana tena vitako migaranty anareo fa vitantsika mamelona ny fototravaka no mafisy ny filomary Karavalmanana atrany fa mila maneho firaisan-kina ny rehetra mba ahafahana manatratra ny tanjona dia ny famerenana ny malagasy anankarena indray mino sahi mijoroa ho iatrany ny filomary Karavalmanana nandritra ny fionana tamin'ny filomary Karavalmanana izay nataon'ireo solitena avy any amin'ny faritra ireo dia nisany koa ny fandraisam-pitenenana izay natao ka nizokony indrindra tamin'izy ireo tonga teny an-toerana no tondra izay teny izay mbola Germain no mezanary sy mano rahandria malalatra any tsy ny mpikatokatiko i Madagasikara irery any na iza irery any no velombolo ankehitriny fa ny vahoaka malagasy maro any amin'ny faritra raha naheno ny kabary izay nataonao Andriamatofilo io no nambarany ny solitena niponina avy any amin'ny faritra izay tonga nyresaka ny vantana tamin'ny filomary Karavalmanana teny amin'ny trano fonena ny teny faravohitra androany velom-panantenana ny vahoaka malagasy ankehitriny indrindra fa manoloana ny fijoroanao ampanankarena indray ny malagasy tena faly zahay satria mbola tsy miverindalana anao hagnasoan'ny vahoaka malagasy sy ny fitiavan-tanindraza faly zahay nahatonga ny roapolo taona ny tima eto Madagasikara ary dia namono foamanaina zahay hoe andao asika na dia hitrosa volan'olona aza hiakatra any Antananarivo hifanatrika amin'ny président izay hanavitra ny vahoaka raha ny any amin'ny tany misy anay dia faly ny vahoaka raha voanaheno fa hoe hilasa kandida ianao satria lasa tena mizaly mihitsy ny vahoaky amin'ny kidnapping amin'ny aomby izay lasany automobile matetika nefa na dia mitondra boky tsy azo sava ny automobile andesiny aomby taminao anefa hatramin'ny PSDR hatramin'ny inona vitanao ny faly ny vahoaky sambatra izay tasaha fotoana ijoroan'ny malagasy hiaraka amin'ny filomary Karavalmanana izao vanim-potoana mahavaivay sy adi-piainana miseho izao ho iatrany ireto solitena avy any amin'ny faritra ireto voniny izahay ivanentana amin'ny mpiarabelona hiaraka anatanteraka sy anatratra ny tanjona vaovao dia ny fisondrotana sy ny fiovany ny fiainan'ny vahoaka malagasy ka ifaranany izao krizy mahazo ny firenetsika izao fenipoka ny magrobeoirika ny sabotsy lasa teo no ny fanomboana ny fankalazana ny faharoapolo taona ny antokontsika Madagasikara no netraketraky ny délestage tamina faritra maro teto andrenivohitra sy tany amin'ny faritra sasany dia marobe ireo fangatahana azony tetỳ amin'ny fahitalavitry ny NBS kandeha ofitiany Asinandria Malala sy Toky Ramarolay aminao atao anatin'ity fanadihadiana manaraka ity ireo tepoka ny songadina nandritra izay fotoan-dehibe izay sy ny afatra nataon'ny filomary Karavalmanana tsy miova ny tanjona fa anangana firenena vanina ny antoko-tima sy ny filomary Karavalmanana roapolo taona aty aoriany ny joroany ny antoko fotoan-dehibe loatra ho an'ny antoko ny androny sabotsy lasa teo fotoana izay nafahan'ny filomary Karavalmanana mivady niona tamin'ny ampahan'ireo mpombazy indray roapolo taona dia aoriana tetsy amin'ny kianja finoana Magrobe Oririka nisy toerana maromaro izay nale dia narahana foana sakandrana foana fa amin'ity
Aoko zay zay de misaotranao zay Andriamanitra fa ianao no mitatana anay ianao mivimbana anay ianao no mame solotsaina ka mino izahay say izahay ary ijoro izahay maninona ny lazanareo zany efa hatramin'ny voalohany any laza hoe aza matahotra fa mino fotsiny any ary hoe sahi anao be ny tanàna tamizay sahi manao dingana lehibe dinganina dolo tokony dinganina rehetra reo azosika fa tamizany tso fotao tsara to taminy ary hoe mijoro fa na de sedra maro ara ny diavina nandrindra zay roapolo taona zay mijoro rehetra antsika ary mbola hijoro hatramin'ny faravazy matahotra tsy misy mandeha amin'izay laony intsony ny zava-misy eto Madagasikara amin'izao fotoana izao santionany amin'izany dia lasa mandody droit d'examen ny mpanala CEPE sy ny BEPC izay tsy nisy tao anatin'ny 12 taona raha tsy tamin'izao fitondrana izao tsy voakarakara ny tantsaha izay 20 isanjato ny vahoaka malagasy na amin'ny tontolo andrenivohitra na ny tontolo ambanivohitra samy simba tanteraka avokoa ny ankamaroan'ny lalana rehetra eto Madagasikara mitangana izay tsy izy ny vidim-panafody ka vitsy amin'ny malagasy no matakatra vidim-panafody sy ny saram-pitsaboana maro loatra ireo malagasy tsy hanasa intsony amin'izao fotoana izao ary indrindra ny olona ny fisotro rano madio sy ny herinaratra dia hisatra iray lehibe ho an'ny fampandrosoana kanefa tsy ahitany mpitondra vahaolana mandrakity ny androany manoloana izany olana maro sedrain'ny vahoaka malagasy izany dia nandrehatra indray ny afim-panantenany malagasy kosa itsakilany ny Filomarika Ravalomanana izy aminareo reo milaza hoe tena mahatokony io zao ndreo fotoana zao mbola iovan'ny fiainana raha izao ny fantehan'ny raharaha hitondra vahaolana le koeto irasako aminareo tena manana vahaolana ary mametoky anareo mihitsy hoe ohatran'ina izy ary tena mbola ivonona mihitsy any ray antanana fitarihana malagasy rehetra mba iova amin'izao fiainam-bo anana indray izy aza matahotra nareo mpanana be reo reo vahindreo tsy aka ny fanananareo zay fa tonga ny olona tsy manana mba anana reo olona fadiranareo ananareo rehefa avy eo mbola mafimafy ny jaune tamin'ny 2002 ary natanjaka ny jaune tany satria sady nanana ny fahefana izy any nanana ny fitaovana izy any no manana stratégie kokoa izy fa efa ny herin'ny fanahy mitaritra ao anatsika le fana matanjaka fa tsy osa lasitsika tsory amin'izay amin'izay dia manarana reo zara resahana fa tsy asakana ny hetsika ny vahoaka mihitsy akory nininona fihetsika ataon'ireo fa mila fahavononana mila fahasahiana 20 taona izay ny Antokotim efa masaka ara-potikevitra efa navita be teo amin'ny firenena sy nampanana ny ankamaroan'ny vahoaka malagasy fony izy teo amin'ny fitondrana ary indrindra efa nandray lesona tamin'ny lasa izaitrakefa izay no ampinga iray lehibe tsy maty vonoana entiny Antokotim sy ny Filomarika Ravalomanana ampandroso marina indray any Madagasikara zao mahazo atsika amin'izao fotoana zao andrakandrana mbetsaka no tena izy dia rehefa sahina mila malala mila mahay mila mavita ka zay traikefa zay 20 taona hitsakanantsika tiako Madagasikara zay fa nitraikefa nanana nandalo karazana zavatra maro tena zava-dehibe zay tena manana expertise filazana azy na tena fahaizana manokana mihitsy zany hoe zao zavatra mitranga dia zao natao inona manakana atsika amin'izao fotoana zao raha milazitsika zao zavatra misy eto Madagasikara lazaina dolo rehetrarehetra mametoky anareo zay fa tena izao nataonay io fampatokisana iny tsy maintsy apetraka aloha dia isiny ny fisakinantsika malagasy fa minona reo asahina reo mijoroana reo fa vitatsika no manarina ty firenena ty anaty fotoana foy vahaolana ameko anareo mialohan'ny fifidianana nefa dia tsy maintsy irisona ny fikaonandoam-pirenena isoroana indrindra ny krizy vaovao ao aorian'ny fifidianana nanamafy ny antso efa nataony moa ny Filomarika Ravalomanana ataontsika mihitsy azy isy ny solidarité mba tanteraka an'io le fikaonandoam-pirenena le concertation nationale io inona mahatonga an'io reo mpanao politika rehetra reo dia manana ny heviny tsy mitovy ary le hevitra nefa tsy ratsy fa samy manana ampo tiana voatra ny Madagasikara
tsy maintsy ataontsika concertation satria te hen'ny feon'ny mpanao politika hafa, te hen'ny feon'ny ny société civile rehefa mompireneny reny. Ina anjara tenenareo? raha fehezina dia fahombiazana tanteraka ny fanombohan'ny fankalazana ny 20 taona ny antoko timma iny. Fotoana iray nampiseho ny tanjaky ny antoko satria feniopoka tsy nisy nandinganana ny kianjany malalaka magrobeoririka. Fotoana ihany koa nampiseho ny antoko fa manana ny tanjaka ara-politika ny timma na naporofo izany ny famaroan'ireo lehibe n'antoko tonga namaly ny antso. Nanambara moa no solitena ny komity mpikarakara ny fankalazana ny 20 taona ny antoko timma afa tsy maintsy hitatrany amin'ny faritra hafa ivelana Antananarivo izao fankalazana ny 20 taona ny antoko izao. Efa miomana sady ihany koa izy ireo ny amin'ny fanomanana anjaika be nasionaly noho izay 20 taona ny antoko izay fanampanazavana. Samy andray anjara ny isa-paritra ny amin'ny fankalazana, samy miomana amin'izany sika, na ny faritany, na ny faritra, na ny distrika, na ny commune, na ny any amin'ny fokotany tsirairay avy ihany. Samy miomana amin'izany sika ary samy hanao ny fandrindrana tandrify azy avy ary hoenitsika miandalana ny fandehan'ny fandaharam-potoana hifanotrona arak'izay tratra isika. Ary ao anatin'izany fankalazana izany no anehoantsika hatrany ny mahantoko velona, ny antoko tiako Madagasikara, ny mahantoko ny asa sy ny tondra ny anjara birikiny ary mbola hitondra ny anjara birikiny eto amin'ny firenena ny antoko tiako i Madagasikara. Araka izany dia samy miomana isika ho amin'izany dingana rehetra izany fa ny zava-dehibe indrindra dia ny omanantsika ho amin'ny fisin'ny zaika be pirenena ao anatin'izany fankalazana i 20 taona ny antoko tiako Madagasikara izany. Manodidina izay vaovao izay atrandry etsika ara-panatanjahantena no nentin'ny solombavam-bahoaka Fenora Lambomanana nanamariana ny 20 taona ny antoko timma tetsy amin'ny boriboritany fahatelo Omaly Alahady. Ekipa 20 no nandray anjara ary samy nahazo fanomezana avy amin'ity solombavam-bahoaka ity avokoa ireo ekipa rehetra ireo. Asina Randriamalala Tokira Marla. Ny ekipan'ny Besamy Besarety no nandrobaka ny Omby Matavy sy ny Coupe ary ny fanamiana natolotry ny solombavam-bahoaka Fenora Lambomanana izay voafidy tamin'ny anaran'ny antoko timma tao amin'ny boriboritany fahatelo. Ny FC Betongolo no nandrombaka ny larana faharoa tamin'ity tournoi firaisan-kina ity ary ny Espoir FC kosa no nahazo ny larana fahatelo. Samy nahazo fanamiana na maillot avokoa ireo ekipa 20 nandray anjara. Etsika izay tafiditra indrindra tao anatin'ny fankalazana ny 20 taona ny antoko timma ary ezahana ho tohizana isa-taona kosa hoy ity solombavam-bahoaka ity. Atsika mba misy isa-taona ity lalao ity fa androany avao tafajery niaraka taminareo teto dia faly tokoa fa mahay milalao baolina daholo ny 430 fokotany eto amin'ity 3e arrondissement ity. Naresy tsy obiana, ny resy tsy akoraina satria tsika mpiray tanàna eto amin'ny boriboritany fahatelo no iarany lalao teto fa dia tehaka be ho antsika rehetra. Ny ady moa ny lalao baolina kitra tanterahana Omaly tetsy amin'ny kianjan'ny Betongolo ary nasarika olona maro. Adina manaraka ity no amtinana aminao ireo teboka nisongadina tao anatin'ny fandarana miara-manonja androany. Samy nitondra famakafakana momba ireo zava-misy eto amin'ny firenena sy ny etsika fankalazana tetsy amin'ny magrobeoritrika ny fandarana ho an'ny androany Germaine Menjanary sy Mathieu Prancy. Niompanantanteraka tamin'ny etsika fankalazana ny 20 taona ny antoko tiako i Madagasikara tetsy amin'ny magrobeoririka ny fandarana miara-manonja ho an'ny androany. Nambara ny solombavam-bahoaka Jerry Randriambolaina fa niseho tanteraka ny herin'ny antoko ary nampiseho ny fahendreny rehefa manao etsika ny antoko tiako i Madagasikara nandritra iny etsika iny. Ny olona mieritreritra foana fa rehefa hidina an-dalambe ny antoko tiako i Madagasikara na hoe hanao karazana événement ohatran'ireny dia mieritreritra foana ny olona hanonga-panjakantsika. Na mieritreritra ihany koa ny olona hoe andeha anakorotanytsika dia zay no antony anankiray no hoe tena hoe ferana ny olona mba ho anatin'ny toerana teo amin'ny magro izany. Matsapa daholo ny tsirairay zao amin'izao fotoana izao fa tena tafalatsaka anaty lavaka Madagasikara. Ary zay fatsapan'ny
mpanao politika izay hoe tafalatsaka anaty lavaka Madagasikara dia ny ray saina sy ny ray fo satria raha ny kabarony Andriamatoa Rivo Rakotovao fotsiny dia tena hoe avelo hoany zay zavatra mety tsy raisana fa zay zavatra iraisana aloha ny arahantsika izao mpanao politika tsy voatery nambarany Maître Antra Razafimanantso kosa fa zava-dehibe ny fahatongavan'ireo mpikatroka rehetra indrindra fanifanitonan'ireo antoko politika nandritra iny etsika ny sabotsy lasa teo iny mbola matanjaka ny antoko ary ao anatiny hery tanteraka isan'izany ary porofon'izany ny afakana ireo olona izay nivolavolaina ity antoko ity hitantanany firenena tamin'ireo fitondrana ny fandimby taoriny ny fanonganam-panjakana matory ny olona ireny débauché ny antoko sasany matory ny olona ireny nalay ny antoko sasany zay tateorina nomeny andraikitra tany amin'ny toerana hafa nisy ihany koa nefa nitady toerana mihitsy rehefa resy ny antoko tiako Madagasikara dia tsy nataty an'le traversée du désert na hoe tsy nataty an'le hoe mipetra-potsiny ohatr' zao fa te handray andraikitra na te hazo seza ihany koa dia nisy lasa miborisaka lasa nandeha dia nisy tao anatin'izany antoko zany lerareo nylazaina fa hoe namadika fotsiny zao nandraisan'ireo mpikambana anazy andreny olona reny hoe ianona hono lasa namadika fa izao ny zavatra misy kosa na iza nitondra teo amin'ity firenena ity taoriana ny antoko tiako Madagasikara dia ny karazan'olona maro samihafa izay mivolavolainy ny antoko tiako Madagasikara izay olona tao anatin'ny antoko tiako Madagasikara no lasa maro be nandeha nandraindraikitra na nazo toerana na lasa tompon'andraikitra tao anatin'ny fanjakana nazo fahefana mety lasa solombavam-bahoaka mety lasa maire na mety lasa ministra na mety lasa zay zavatra misy rehetra dia rehefa miresaka an'izay dia hoe ireny olona ireny dia olona tao anatin'ny antoko tiako Madagasikara daholo mahakasika ny viditsoloka kosa no natefany afatra ho an'ny solombavam-bahoaka Fidèle Razarapiera nambarany fa diso tanteraka ny fotoanam-panjakana ary mandaigny amin'ny vahoaka sisa manoloana ny fiakarany vidin'ny solika afaka atsoatsy tsy maintsy isy fiantraikany ary tokony efa hivonona amin'izany ny vahoaka malagasy manomboka amin'ity volana Jolay ity nidina lay vidin'ny solika teo amin'ny tsena raisam-pirenena nandritra ny Covid noho ny antony samihafa nidina trany amin'ny ambanin'ny $40 ny baril anankiray zany hoe barika zany do ataontsika hoe barika mba tsotsotra kokoa miteny anazy nidina le izy fa nitazomin'ny fitondram-panjakana any Rajoelina ho 740 foana ny litatry ny lasantsy teneniko efa tsy gazoal zany hoe zany lay titsika teneny raha midina valonjato tokony nidina raha nidina 20 tokony nidina valonjato zany masokarena tonga eto dia tokony nakamarina dia hoe zato sy hoe 100 zany ny tokony na 500 ny tokony varotana ny ray litatra aty amintsika mpanjifa fa nitazomina tamin'le vidiny 100 any io dia misy elanelana zany io elanelana io tsy elanelana makany amin'ny fanjakana fa io elanelana io nalefa ny fanjakana makany amin'ny pétrolier dia lasa isika mpanjifa zany no mandoa ny trosany lay mpamaty solika arao tsara lay elanelana tamin'le 100 rehefa midina izy tokony no 570 dia mbola nitazomina 100 iny elanelana iny zany tokony ny fanjakana fa tsy fanjakana iny fa laitsika mividy solika tsy nalatsaka le izy dia iny elanelana iny tonga dia nalefa ny fanjakana makany amin'ny pétrolier zany hoe itsika mividy an'ilay solika eny amin'ny mpanjinjara zany no mandony trosan'ny mpamaty solika ny pétrolier zany ny zavatra tokony ho izy nefa ny mifamadika amin'izay mitrosa amin'ny pétrolier mifanjakana dia ny fanjakana no mamoaka vola avy ao amin'ny trésor public avy ao amin'ny tahirim-bola mpanjakana mandony trosa amin'ny pétrolier saingy tsy zay ny nataony fa nitazomy ny vidin'ny solika dia isika mpanjifa no mandoa avy hatrany ny vidin'ny solika lay trosa zany any amin'ny mpamaty solika ankoatr'izay moa dia nanao antso ho an'ny fikambanana sy ny firaisan-kina rehetra ny antokotiko i Madagasikara mba hivondrona anavitra any Madagasikara manoloana izao zava-misy eto amin'ny firenena izao nambaran'ireo izay nandray anjara tao anatin'ny fandarana ho an'ny androany fa zava-dehibe ny fijoroana amin'ny marina ka ahafahana manavitra indray ny fiainam-bahoaka sy ny firenena satria ny taranaka faramandimbo no otsinjovina amin'izany
Fataorian'ireo fangatahana maro natao teo anivon'ny antenimehera am-pirenena frantsay sy tamin'ny filoha Emmanuel Macron amafilohan'ny vondrona Europeana azy. Nisy ny fionana niaraka tamin'ireo mpiandraikitra ambony eo anivon'ny departemanta nataon'ny fikambanan'ireo malagasy manana zom-pirenena hafa. Antondresaka nandritra izany ny fanamafisana ny fandalovan'ny iraka manoka ny vondrona Europeana farany teto amintsika ary indrindra ny fikonan-dom-pirenena izay tsy maintsy atao atongavana amin'ny demokrasia tena izy sy ny fampandrosoana ny firenena. Izao fionana izao dia natao toy ny ezaka efa nataon'izy ireo ny taona 2024 ary koa hanohizana ny fionana ataon'ny kolektif eo anivon'ny ONU sy ny kongresy any États-Unis avokoa. Tsara moa manamarika fa ankoatra ny Europe dia efa mananika ny Amerika Avaratra sy Azia ihany koa ny fikambanana teratany malagasy ity. Lafim-baovao afa-tanteraka kosa indray dia nijanona tsy niasa nanomboka androany ireo mpianatra ompitsabo mizara eo anivon'ny hopitaly Mpanjakana. Tapitra ny fepitaona nomen'izy ireo ny tompon'andraikitra ka niroso tamin'ny fitokonan'izy ireo androany ary nilaza fa hiamafy ny hetsika raha tsy misy ny vahaolana. Javandriamaefa sy Taiziniana. Efa roapolo andro izay no nanao hetsika sy antso fanerana ireto mpianatra ompitsabo mizadara eny anivon'ny hopitaly Mpanjakana ireto. Mikasika indrindra ny tokony ampiakarana ny karaman'izy ireo no anton'izany saingy tsy nahitam-bokany izany hatramin'izao. Nampiady tanteraka ny asan'izy ireo nanomboka androany ary nisy ny fanambarana nataon'izy ireo. Tsy ekena intsony ny fandrirarana ataon'ny andro Mpanjakana tsirairay manoloana ny famahana ny olanay. Tsy ekena ny fanaovana fitaovana politika sehatra ny fitsaboana ka ampiasana olombitsy anatanteraka izany. Tsy ekena ny artsim-pahanay marindramy fa tsy manana filopitantana voafidin'ny internet Madagasikara izahay fa olona nanolo tena fotsiny iny fa tsy nifidin'ny interna rehetra. Tsy ekena fampelezana vaovao diso fa mpanakorotana ny interna. Tsy ekena fanaovana ambanin-javatra ny andraikitra sahan'ny interna. Noho izany dia mangataka izay nangalana fepetra matotra manoloana izao toedrarah rehetra izao mba hisin'ny fitoniana ary mba hitohizan'ny ara-dalàna indray ny asa fitsaboana ataon'ny interna. Raha sanatria ka miniatsimiany tompony andraikitra dia iroso amin'ny dingana manaraka izahay. Ny mahagaga ho ihany ny fanazavana dia nisy foana ny fampiakarana ny karaman'izy ireo hatramin'izay rehefa misy ny fampiakarakarama ataon'ny mpitondra fanjakana. Saingy tamin'ity indray mitoraka ity dia inian'ny fanjakana atao tsinotsinona mihitsy ny amin'izy ireo. Be da be ny ministera, ny ministra mifandimby teo fa rehefa niakatra ny fampiakarana mpiasam-panjakana izay volazan'ny filoham-pirenena dia niakatra foana ny presalaire interna sy ny interna qualifiant. Mazava tsara izany fa magaga inona ny zavatra misy izao. Maninona aoka azavaina aminay hoe maninona tsy nampiakarana tsy miakatra ho azy haka ny fanambarana filoha. Zay ny antony mahatonga zay mihetsika amin'izao. Ary zay dia sa hoana zareo. Zay dia sa izay rehetra ary zay tsy emotra raha tsy mivoaka miatra izay fampiakarakarama zay ahaka ny grille indiciaire izay fa napetraka aminay interne. Tsy marina ihany koa ny filazan'ireo mpianatra sasany milaza ho filohan'izy ireo izay nifampiresaka tany amin'ny ministera ny herinandro lasa teo fa efa nilamina ny olan'izy ireo raha ny fanazavana trany. Mbola tsy misy filoha ofisialy sy ampitarika izahay hatreto izy ireo ary tsy ankasitrahanay ny filazana vaovao tsy marina. Efa intelo metaona zay ny fifampiresana tamin'ny ministera ary nisy solitena avy ato amin'ny association ny interne eto Madagasikara izay nolazaina fa hoe filoha ireo zany olona reo zany no niona tamin'izareo tao amin'ny ministera. Ary nisy zany fanambarana izay niarahan'izy ireo niaraka tamin'ny ministera hitantsika ireny tafahita lavitra tamin'ny zoma lasa teo izay nanambara fa hoe foana ny tolonanay ary mbola mpandiniana ny famahana nylay olana eto amin'ny interna. Ankehitriny nefany ireto interna izay hitanareo marobe ato aorinako ato ireto dia tsy manaiky an'izay zavatra izay. Tazana teny an-toerana moa androany ny mpitandro filaminana avy amin'ny polisy-pirenena. Fihetsika izay somary mahagaga ihany hoy ireto mpianatra ireto. Magaganay ina moa no antony mahatonga mpitandro filaminana aty amin'ny enceinte hopitaly. Izahay dia tsy mpanakorotana. Izahay dia mpitsabo. Hitantsika reny zavatra misy eto amin'ny firenena, betsaka ny zavatra very, reny tokony enjehantsika reny fa tsy izahay mpitsabo. Mitaky ny zoanay ahaka ny rariny, tokony hisitraka an'io izahay. Dokotera daholo fa tsy mpangalatra. Aoka tsy hisy tsony raha matahora. Izay dia sa ary zay tsy matahotra ny mpamiretana sy ny raha matahora atao aminay zay tsy emotra. Aoka zavatsara. Nilaza trano moa ireto mpianatra ireto fa hiamafy ny hetsika raha toka manao be marenina ny tompony andraikitra.
Fa mpianatra telo avy amin'ny oniversité ny polyteknika Vontovorona no raha ny fitsarana maso akaiky rehefa voasambotra nandritra ny fihetsiketsehana ny alakamisy lasa teo 14 Jolay izao no fantatra fa hiakatra fitsarana ireto mpianatra ireto izay voalaza fa nanan-korontana ary ny tokona tsy nahazo fahazon-dalana no nampiasa heritreritra tamin'ny mpitandro filaminana Tsaivina fa nandritra ny fihetsiketsehan'ny mpianatra tany Vontovorona ny alakamisy teo nidina an-dalambe ireo mpianatra ny taky ny vantsim-pianarana fahadimy sy fahenimbolana izay tokony efa voalohany 27 Jona hatramin'ny 30 Jona lasa teo. Ny vavany amin'ny faritra avaratra kosa no anoizantsika ny fotoana mitaraina ireo mpiasa ao amin'ny orinasa Sekrenina no ny ampimamba ataony mpitantana ankoatra ny tsy fanomezana ny karaman'izy ireo amam-bolana maro izao. Fanadiadiana. Saika mpotra tsikelikely ireo lesoka amin'ny orinasa mpanjakana eto amintsika. Fitakiana tsiroa noho ny fitantanana tsy aradrara ny ataon'ireo mpitantana ankoatra ny tsy fandoavana ny karaman'ny mpiasa efa amam-bolana maro. Resabola no mahatonga ny fitakiana sesilana eto amin'ny firenena toy ny andreo mpianatra Katsy Vontovorona sy ny andreo mpandanja fiara vaventy. Misedra olana toy izany ihany koa ny mpiasa eo anivon'ny orinasa Sekrenina ny Atsiranana. Ankoatra ny famarotana vy ataon'ny mpitantana, 5 volana ihany koa izy ireo no tsy nandray karama. Mamofopofona fanodikodiam-bola nefa eo anivon'ny orinasa tamin'ny fanofanana tanora atao amin'ny CFTPS na ny Centre de Formation Professionnelle de la Sekrenina izay tetika sanovatsiny OIT. Misy zavatra tsy mety ataon'ny mpitantana io orinasa io. Misy proof maromaro aminay ato. Ty misy état de remboursement. Misy aza ny fikolokoloana fiarakodia nolotokana ao amin'ny orinasa izay mpitantana ao amin'ny orinasa. Misy koa ato état de remboursement ny jirama izay tsy tokony ifagnaraka amin'ny lalàna fame ato agnatin'ny orinasa. Matoa zay miteny zavatra hitany anagnany proof. Raha ohatra mampalahelo ny zava-misy ny eritreretinay tamin'ny fivoriana ny conseil d'administration ho isy vokany zay le fivoriana tao amin'ny conseil d'administration kanefa kanjo mbola namegna tombonandra hitondrasan'ny orinasa io izay mpitantana fa hita fa tsy mamokatra. Depuis 2009 hatramin'ny mpitrano teo isika mandrikandroany savoa kinapisinay. Pejy fanatanjahantena efa miomana amin'ny fandraisana ny fifantsanana Afrobasket. Sokajy latsaky ny 12 taona ny Fédération Malagasy ny basketball sy ireo mpikarakara rehetra amin'izao. Nisy ny tafa manimpanao gazety nataon'izy ireo androany. Nampafantarina ny momba izany fa ihany koa nilazan'izy ireo ny olana mbola mila vahana ao anatin'izany. Mitatitra izay vaovao izay Zavandria Maefa eo amin'ny sariny Tairnena. Afaka 30 andro andray ny lalao iraisam-pirenena Afrobasket latsaky ny 12 taona sokajy lahy sy vavy i Madagasikara. Efa ao anatin'ny fanomanana izany ny Fédération Malagasy ny basketball amin'izao fotoana izao. Efa nanomboka ny 2 Jolay lasa teo ihany koa ny fampifondronana ireo mpilalao rehetra mandrafitra ny ekipa pirenena ary etsy amin'ny ANSP filoha avokoa izy ireo no mivantana sy manao ny fananjaran-tena. Mpilalao zazalahy misy 20 ary zazavavy misy 20 no voantso ka ahitana mpilalao mpilaravinahitra misy 3 ao anatin'izany. Mbola mipetraka olana kosa aloha treto ny Fédération ny tsy fahatomombanana ireo fototra-fitrasa isan-tsokajany anatanterahina io lalao iraisam-pirenena io. Resaka infrastructure mezaka zay zao manatsara potika zao ny infrastructure tsika tena teneniko anareo potika daholo. Mamasina tsy azo ampiasaina, akato tsisy raisina, ampefilo eo ihany tsy afaka anaovana terrain d'entraînement, palais tena be dia be ny zavatra simba ao dia mamboatra zay zao. Zavatra vitanay zany zao zany jiro rehetrarehetra rétabli dia mamboatra manomboka mamboatra parquet zay na parquet ataonao amin'ny grande salle na parquet ataonao amin'ny petite salle tena mila amboarina daholo satria efa 10 taona koa mahery io parquet io ny vestiaire mila amboarina ohatra fotsiny. Ny vestiaire anankiray tao dia lasa stockage mandritra ny amatonany vestiaire roa na mantelo taona lasa stockage zao vao ny sorona le zavatra tao dia eritreretina ohatrany ahoana ny andraisana an'izay nefa tsy maintsy vestiaire efatra. Anomboka ny efatra hatramin'ny 14 Aogositra ho avy izao ity fifaninanana iraisam-pirenena ity. Arakoatra n'Antananarivo dia Antsirabe no tanàna faharoa ampetrano izany. Nampahafantarina androany tetsy Ambodivona moa ny sary famantarana ny Afrobasket
ary nandritra izany ihany koa no nanatotosana ny fifanaovantsony fiarah-miasa teo amin'ny federasiona malagasy ny basketball sy ireo hampanohana ity fifaninanana ity. Eo amin'ny maresaka avy any ivelany, mponina manodidina ny fito hetsy sy iray tapitrisa ao amin'ny faritra Anhui any Chine no nahipoka nanomboka androany noho ny fiparitahan'ny Covid-19. Ndeha hoarantsika izay fanadihadiana nataony Ravirazafy Mahena sy Andry Rakotomalala izay. Tsy mbola hafa be amin'ny fiparitahany valana aretina Covid-19 i Chine amin'izao. Tanàna roa amin'ny faritra Anhui sy Anna sy Lingby no nanomboka niditra anaty fihibohana. Tsy afaka mivoaka ny toeram-ponena noho izany ireo mponina ratsy hanao fitiliana ihany. Araka ny taritra avy amin'ny ministera ny fahasalamana eny toerana, 720 ireo voatily favoan'ny Covid-19 tao amin'ny faritra Anhui izay efa nihoatra ny arivo tao anatin'ny andro maromaro. Natoka-monina avokoa ny mponina ireo toerana tena nahitana tranga ary nafainganana ny fanaovana fitiliana. Misy fiantraikany goavana ho an-toekarena moa ny aretina ho ireo tompon'andraikitra. Ny ena ohatra antohana ho an'ny fahasalamana atao ny fampitaovana sy ny fanaovam-bakisiny indrindra ireo efa nahazo azy taona. Noho izany, tsy maintsy mitoka-monina avokoa izay misy fambara favoan'ny Covid-19 na ena 10 andro izany raha raiky amin'ny 20 andro teo aloha. Teny vaovao ihany koa tombokilasy tombokivavy no manakatona ny fiarana tamin'ity anio ity. Mankasitraka fiainanao nanaraka ny vaovao hatramin'ny faran'ny Global News avy hatrany no arahinao arian'izao fampahalalam-baovao izao. Ny horonan-tsary mitondra ny lohateny hoe Sous le soleil de Rissikona kosa no arahinao eto amin'ny fahitalavitry ny NBS anio alina. Ny tenako mametraka ny veloma mandrapitafa ho amin'ny rapitso indray. Veloma tompoko.